satria anao mpitondra teny gouvernement dia miala tsiny fa tsy maintsy any aminao le izy hoe tao anatin'izay roa volan'izay nefa nareo navita nanokatra varavarana tamin'ny la France izay anisany efa mampidradradratra sy ny tabatabaina nandritra n'ireny tolona ireny hoe tsy mila ny la France izahay tao anatin'ireny kanefa navitinareo any resaka fa an telefona sy ny sisa fa hiara-iasa amin'ny la France indrindra ao anatin'ity refondation ity. Ankoatran'izay ihany koa amin'ny fangatahana ty farany zany fangatahana le izy hoe ho anao ministry ny kolotsaina maministry ny kolotsaina anao indray dia hoe io resaka tetikasy io ihany satria io no tena nitolomanay ny adivanay zay tsy mitady seza politika tsy mitady zay hoe ay zay ny andray anjara fa mitondra ny feon'ny vahoaka zay mifandraisana anjaranay io tetikasy io ihany koa dia mahakasika kolotsaina maro samihafa satria voakitika ny tany voakitika ny ala voakitika ny vahoaka ao ary tsy maintsy hifindra monina dia tadidio fa kolotsaina daholo zany rehetrarehetra zany ary voakasika izany kolotsaina zany nefa zavatra tena sensible ary tena hoe identité zany ka mino sy matoky fa tena nisy tokoa le enquête de moralité fa tsy blablabla tena nivon'ny tambajotra serasera fotsiny no nazahoana le toerana ka mety tonga fadisopana tenana rehefa aveo misaotra tompoko. Leo ngamba ometsika ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina maly ny fantaniana teo eny are ny makasika anay moa zany no valiko ato fa misy tafiditra mombana ihany le hoe kolotsaina makasika an'le resaka any atsimo izay ifandraisanay mirahalahy zany valy ngambany dia hoe androany kosa miara-manaiky kosa tsika fa malalaka androany fa tsy ilazana hoe malalaka loatra ary efa afaka mitenitsika za miteny aminao fotsiny izy ty manjakely eo akaiky makasary ty raha le fihetsika sy le asika anao teo ny hoe gouvernement nytanytsay kristian teto tena mino fefa voantso ianao efa gagazo ianao fa androany tena malalaka le izy tiako tenena hoe miara-mahatsapa kosa tsika fa malalaka amin'izao fotoana izao miezaka itsika mba ampalalaka ny fanohi-kevitra ary ny tanjosika satria izany no anisan'ny itivana amin'ny maministry ny kolotsaina anazy matahotra ianao eto moa manana ny avis personnel mahagasikara ary fantatrareo ngamany fa izay dia tao anatin'ny polina ny ady an'izany mba azotoly ary zany fa amin'ny maministra kosa fantatra tsara ny kolotsaina fandraikan'izany ary normal raha miady amin'izany tsika ho avy moa ny position an'ny fanjakana zay everiko fa tsy mifanipaka ny fotokevitritsika sy ny tolona raha momba an'izany basotoly ary zany zay ny filohan'ny fanavozana moa no efa namaly an'izany tamin'ny fandarana zay nataony fa maninonareo no manokatra fiara-miasa amin'ny la frantsa diso tena diso vo mipetraka ty fitondrany ity ny rosianina ny tonga voalohany ary ny rosianina ary tonga mihitsiny niaraka tsy appel fotsiny azy fa ambassadeur ny tonga tany avoloha ny ampy ny appel ny Vladimir Poutine mihitsiny taoriana ny rosianina ny tatsinanana ny tonga faharoa ny resaka ihany koa any amin'ny 4e position ngambany satria mbola nisy firenena Amerika Latina kely ihany koa tonga fa any amin'ny 4e position ngambany vo niantso ny frantsay zany hoe tamin'ny lalan'le appel resahanareo iny aloha valiko mazava daholo izy amin'izay mba malalaka tsika efa nampafantarina sy nampatsahivina teo efa manome toromarika ny teknisianina fa misy anjo vononao dia raisina ampitiavana ary anao miaraba tompoko miaraba salama tompoko izany nafoteny tena itio mombany hoe sokasota mety ataon'reto pombany TGV zany fampatariko TGV manao anaty hoe ara-tabako zany fa izy mantsy dia plateforme daholo ny manana azy hoe IRK IRD IRMAR zany manana azy azareo mihita zany am'izao dia misaovanan'ny appareil fotsindray areo zany dia olona tsy manana toko politika raha manandreo zay makamarina an'le tenina hoe ara-dalàna ianao fanaovana politika efa hatramin'izay ianao fa vadina manenty firenena ianao dia zay mahasato anao tsy manana ny mahay anao koa
isavaly amin'ny ratsvelona tsy ho azy ny savaliana tonga fane savany hoe pombadavely mahiamasaka zany fafananana politika oza zao daena politika io ohatrany hoe zany tsy miseho zany zany anyvakany de tenenina hoe tsy misitapondreo koa le tovana zavatra tokony arany fanadiadykoa satria navoary lisitendreo be de be tokony hoe anjarany tribunal moakatra fanadiadina momponreo zany fa tsy hoe mahadepute sy karazana io a de afahanao tany hoe isotrasotra amin'ny fiainam-pirenena amoa zany tena hitiko am'izany mihitsy lesy fa ohatrany hoe manao zay tiany ataony zareo reo olona efa tsy zany tonga manolana fiainana am'izany aloha de eny ary tompoko marina aloha le tenin'le député anankiray tsy voafafa eto Madagasikara narandrajoelona tsy voafafa zany fa taiza moa no tena nisy nijoro fahavalon'ny repoblika mihoatra noho izy zao farany zao zay tsy voafafa zay raisina ny antso manaraka ary miaraba tompoko miaraba ya tsy voafafa anarandrajoelona ary tsy anarandrajoelona reny tsy voafafa fa tenanao ratsynaka tamin'rehetra tsika tokony tsy anaikena ahofoanana tamin'ny fakany resaka fosepatsandomany le manao ny concertation zany ny tropony télé mamamy tomaka ihany zay ho anareo aseroka iny nareo a ray aman-dreny be eto amin'ny tanàna majereo matoa tsy masaina zany olo zany de olon-daty ianareo indray mitady amin'ny fahalalana ho azy sady zao ao anatin'ny fotoanam-pirenena atao tsara mihitsy ny atao hoe vary sy ny tsy parifary fa aminay vahoaka malagasy amintsika vahoaka malagasy de tsy parifary ireo desivereo syradoko mety ve zao hoe momba ny rajoelona sy momba ny tsay reo mankoatra ny tsy voateniteny loatra reo a de misy ny fitsarana adeloka momba azy zay a de raharahany ary amin'ny fitsarana zay de aprisina ny fitsarana satria betsaka ihany a projet présidentiel rehetra nandamoka ny vola mandeha amin'ny ohatra hoe ny autoroute fotsiny nefa nitsita zay vokatreo ny andraikiny amin'ny jirama ny sekrenina dia le vonona tanteraka mihitsy ny rahalahan'le anankiray no mitondra azy eo le mpaneho hevitra vonoina ny kolikoly varotatanindrazana ohatra ny roa mivosy reny madio mangarangarana mody eto nitodrano amin'ny herinaratra tsy vita noho ny fitediavan'le raika lahy hoe anahako ny apahany amin'ny todrano atao io ny pipeline ny atsimo zany a de azo hitsarana azy amin'ny resaka fitantanana sy adeloka fa misy koa ny resaka fitsarana politika satria fanavoazan'ny repoblika ny atao ka na any misy azy any izy na eto mba te aheno azy hamoaka an'izay fiekena ankitsi-po satria homme d'état ianao ahoana nataonao a mahatonga ny fanjakam-pirimby teto amintsika ahoana nataonao fa mifanjakana fitondrana mpanatanteraka manosy ny ateny meram-pirenena sy ny fitsarana koa ary samy tsy misy maso mandidy reo taminao teto ahoana ny amin'izay ny alantsika amin'izay ohatra satria betsaka mihitsy fanampanjatra resanao teo hoe any ivelany any ny atao tanisa milaza raha tsy tiana fa tsy ny are-pirenena fotsiny 15 tonnes minimum zany ataontsika hoe 10 tonnes mahery ny volamena mihitra nefa raha ny etsy am'ireny ataontsika hoe rafitra ara-dalàna mijoro miresaka volamena zany amin'ny kilao 13 kilo 11 kilo 15 kilo zay mibetsaka indrindra zany moa zany de ambady tsy tenenina tsony le hoe volamena vadika korotamby taloha rasinanao aloha miaraba tompo salama mikasika ny fiakakelika andriamatoa ihany rajoelona eny tompoko raha iakeloka ihany izy raha asay vanao fiakakelika zakaiosy ahoana moa zany
Zakaios zany dia faneky dia sasaky ny fananako meko malahelo aronierako avy efatreny daholo zay olona nanaovako ratsy rehetra ka ny azy tsy dia izay loatra fa asaina veriny daholo ny fananana rehetra ny potehiny sy ny fananana rehetra nangoniny tany velany hatramin'izay fa marary loatra ny malagasy fitsarana zany le ministra ny fitsarana raha mivonarray ny asany vitivity izy efa nanome an'iny le hoe 10,000 dolara no reo vola any ivelany any tokony iverina aty amin'ileo harem-pirenena mandeha sy ny sisa any minotrika fa miasa tsy matory andro manala satria tsy maintsy ampatsahiviny olona zany zavatra zany satria zao tsisy resaka ohatran'ny taloha manao fampanantenana dia matoritory eo daholo ray volana sisy dia tsy maintsy ianao azany fa sao dia hoe anankiray ihany dia indramatoa be ozy izy madamy be ihany lasa any ananany dia lazain'ny olona sao dia mba adym-behivavy ty zavatra ty fa tsy mandeha any amin'ny anina rehetrarehetra raisy ny ty antso manaraka ty aloha raisy nampitiavana ianao ary rehefa voninao miaraba tompoko salama iverenako masisa fa miteny misikotoany miamre zavatra tokony any anazy ministry ny fitsarana amin'izao fotoana anao amin'ny fampisambolana iraisam-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo olona teny praministra raha ny tsikitra zany ary dia mahazo ny firenena amin'izao fotoana zao fapotika amin'ny teny Madagasikara amin'ny faranakarenana zareo no tony bideke ao anatin'izany ka andeha na mafisy na vazary zany miandry anazy tsy afabela anazy amin'izao fiaina zao ahoana zany ny zavatra atao fampanantenana pokaty mangasy fitakapona ny itondrana an'ilay firenena tsy misy manaika an'izany ranka protestant ireo olona hoe tsy mety mahikolota Madagasikara raha izany no atao tsy aloha andeha andro mihitsy fa tsy rary ny zavatra nitanga teto tamin'ny fitona zany matonga anaty any tsisy zavatra tsara natao mihitsy fa zay fotsiny hoe raha rehefa hiditra mihitsy ny fanjakana fa naona zany hoe fanadivana ny fitantarana Madagasikara ny zao tsy hoe tsy emorana amin'izany raisina ny andraiky efa misaotra misy satria minanankina andraikitra amin'izany ko satria hoe atao hoe mofoazina ve zany ny filaza sa ahoana ny anteny miram-pirenena misy an'ileo hoe voamera-piampiangana zany eo ana commission de mise en accusation satria misy dossier maromaro efa folo mahery eo zay mahavoasaringotra n'ireo mpitondra teo aloha reo zany dia manana didy amin'izany koa efa andresahana an-tsahivana to ihany mikasika an'ilay enquête parlementaire mikasika amin'ireo orinasa samihafa ny fifandraisan-davitra ny ary Madagasikara ny JIRAMA dia tsy hoe vaovao kory zany fa efa nisy tao aloha fa ny hoe nahoana nytoyiny ka misy fasa izay le hoe anampasahina fe zany ny solombavam-bahoaka zany mikasika an'io satria efa fanavozana fiovany zao mety hanampy an'izay le ataontsika hoe anamora ny asa mba hisy vokatra amin'izay ilay hoe haute cour de justice fa tsy eo fotsiny raisy ny ty antso manaraka ty miarabary salama tompoko salama miaraba tompoko miaraba rehetrarehetra aloha dia miaraba président gouvernement amin'izao tidy ataony anaty rano zao dia foana zay président manohana anao zay tsy miala aminao ena dia fotoana atsika misagy da fotoana velotona miaraka rehetra makido Chacha visa ampli questore version Andriamatoa zay président gouvernement manuala no fon yo bila no fon marapati ti mo forvet le resaka izy Rajoelina isamy ady iza lay naso mpanjaka ny very isamy ady Rajoelina ka ona moa izy namelatsika anazy leva vakoka repirenetsika aby nazaka amin'azy noho zany tsika fananina tsika le zany nagalatra noho izany zany mila tsara mihitsy izy le fanjihana Madagasikara mihitsy faromaparakaraky reto mapara reto tadidinareo hoe tamitsika fotsynareo tsy tondraranay rehefa tenena PFKM nareo rehefa bika tsy mety nareo am'izao nareo ifabika docteur Plena Mojamlamandra rehefa tsy antsony dia TGV fa maty miantso ny Andriamanitra filota firenena aza manaiky rebelebe ny hafa zany fa dia rehefa le tonona nataontsika namonona hainy namonona ezy tanja
na fitatamanay majanona mihitsy manontanyzany tsy mila zany andrajoelona zany tsy mety amin'ny fireneny tika manapahatika lebenina ambe folo taona fiteno zaza malagasy am'izao tsy manao fiteno bebaly mamakoreny fiteno tanora malagasy lasa mangata lasa misy atao pia zao dia vidotapolo savitika dia ty lasa miloka malagasy noho izany tsy ilaina le andrajoely efa miresaka amin'ny fo moa ny olona ka dia zay mba mamoaka an'izay ao anatiny ao satria tsapa ihany koa anatin'ny lisy fa tena nisy fiantraikany lalina teo amin'ny fiainany na amin'ny maolona na amin'ny fiainany mba afahamvelatra amin'ny maolona azy amin'ny ara-bata na amin'ny ara-tsaina ny ara-panahy ny fiantraikan'ilay fitondrana teo aloha miarahaba tompoko miarahaba amin'ny vahiny arahaba itolika kely 2009 izao dia mpanao taona etonta kataovankizika nananana izy anay misy zay manana tsara misy misy ary zany karana zany dia tena niteny zao rehefa nantena hoe raha miala eo ngiara-balo tenareo niasa karana io karana efa maty io ray aman-dreny io fa izy tena nanisizana izy samy ary tena raha resaka zany tena mialatsiny amin'le hoe tsara kristianisme hoe mifamela elo tsara ohatra koa fomba an'le raha io tena fahitana raka ty mpanao tsy misy an'izany hoe karaha mafikitra zany dia tena ankamaro dia tena raha izay kosa raha toerana tapatapaka amin'ny ankapobeny aloha izy fa eno ihany amin'ny ankapobeny le zavatra tianao ampitaina mikasika an'le tena efa raha ohatra le fitenin'ny jalaina dia efa tena mingoso amin'le fitondran'le olona teo aloha iny mihitsy ny olona zany tena aza mandroa efa tsisy hoe mantelo mihitsy aza mandroapody atao Madagasikara mihitsy ny fomba nataony andao aloha raisy ny tiantso manaraka ty miarabary miaraba tompoko miaraba tompoko manao any salama tompoko falifaly azy tafiditra zay efa tafiditra ela loatra zay isan'andro eka ny tena zava-misy dia zao tena tafiditra ao anatin'ny lalina loatra ny gasy fa tsy mahalala ska misony hoe aenina ia ka ny tiako tenena zany dia ty voalohany aloha zay olona rehetra nanongana tanomboka tamin'ny 2009 la tetsika ho tsara ty Madagasikara ty ny olona rehetra nanongana tamin'ny 2009 nanampy ny rajoeliny na efa tonga nanoloatra ny rajoely aleoloha reny tsy ho be tabataba satria matoa izy nanongana tamin'ny 2009 nanongana ny président Ravalomanana zany milaza fa milaza ho mahay kanefa kehitriny mahalala kehitriny fa tena ratsy zany rajoelina zany dia aleo reny olona rehetrarehetra reny sy avela hiteny amin'ny radio sy amin'ny gazety sy amin'ny rehetrarehetra ary tena tokony sorona sy saborona ny aza izy mianakava ireo zany manongana Madagasikara io satria ireo olona rehetra zay manompo frantsay nanomboka tamin'ny ratsiraka aloha zany aloha tamin'ny zavatsara ny resaka ny olona rehetra zay padesma mila fantatra koa no tantara tsika manko varina zao ndray ny zava-misy afika anao-dokirenana zao dia tokony concentré any rehetrarehetra raha ny tena marina efa mifamaofao lalina dia lalina ary efa tena mahatra lalina dia lalina Madagasikara tena marina ireo olona rehetra zay manompo frantsay padesma taranaka fa padesma ireo olona niaraka tamin'ny ratsiraga arimano ireo olona TGV mapara rehetrarehetra ireo dia tokony tsy avela fa tokony hosamborona ireo fa aleo tena ivelona le tena mahamalagasy ny malagasy izany rehetrarehetra zany tena vahaolana tsotra malaky indrindra izaho zany dia mbola miteny eto hoe ao anatin'ny régime any Mikaela tsika zay any tsy tena régime moa fa hoe transition zay zany zavatra tokony apetraka amin'ny concertation amin'ny fanapahan-kevitra hoe ahoana ny tokony atao Madagasikara fa tsy atao kilalao za koa zany mbola tezitra ihany koa aloha amin'ny président Mikaela satria mbola arena mbola TGV maro ao amin'ny fitondrana io ka tokony misorona maika dia maika misaotra zay tompoko
ie malalaka moa mifaneho-kevitra fa mbola mety afaka hidiana hevitra koa amin'izany raha ohatra ka hoe zay voatonontononao daholo zany rehetrarehetra zany. Za aloha misy tantara tsara isy any momba ny batesma. Eo ny resaka frantsay fa misy araroto amin'ny frantsay mihitsy ny tamin'ireny satria ny sasany dia manao fotsiny izao fahaleovan-tena fa ny batesma kosa nanitrikitrika hoe ny faritra ary tsy razan'olona ny fampitondrana eto. Zava-dehibe zay ho an'ny repoblika hoe tsy razan'olona ny fampitondrantsika eto ary tsy fanjakan'ny faritra. Raha marina moa tamin'izany ny tahotra lehibe dia hoe fanjakana merina mandrakizao nke zany mbola mitohy ka tsy fanjakan'ny faritra anankiray le centralisme be eto Antananarivo zany ary tsy hoe arakaraky ny razan'olona fa ny azy dia napetrany ary ny repoblika manko dia zay ny azy dia napetrany mihitsy hoe ireo taranak'olona noverezina sy nandevozina mila mihetsika ka frantsay moa eo izy nanararotrako nany MDR mana padesma nge samy nisy nararotony daholo malaza be nge hoe reto mpamadika atao amin'ny MDR reto misy an'izay nge fantatra nge ny anarany fa samy nisy zay fa tsika eo amin'ny hoe fanavoazana ny repoblika tsika malagasy rehetra zay mitady fifampitondrana